Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika satria mbola afaka mivery ny entony iray mandeha aho a. Tsy avy amiko moa izany fa fitarian'ny fanahy masina dia isaorantsika ny Tompo ao anatin'izay a. Alohan'ny hitondrako ny nofy dia hivavaka tsika. Eny Tompo Andriamanitra iray tsara indrindra ao, Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra lehibe tokoa ianao, ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Tompo ora hanambara ny nofy izay nomenao Jesosy malalo, dia aoka ny fanahinao masina hiteny eto, ary ny fanahinao masina ihany koa nokatra ny masom-panahinay mba halalanay fa miaratsy izao fiainana izao, fa ao aminao irery ihany no misy fiainana. Ary aoka koa izay mba hanararoatra satria akaiky tokoa ianao, koa mitenena ianao, mitenena fa voninkainonao izay Jesosy malalo. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny nofy izay ameny Tompo anah efa ela ihany, tsy tadidiko izany, tsy tadidiko satria efa ela izy a, fa ilay izy izany tsy izaho matory fa izaho anatin'ny mivavaka mamaky baiboly a, dia somary sondria torimaso kely aho izany, dia izaho mipetraka eo izany mamaky baiboly a, sondria torimaso a, sahalan'ny vision izany, sahalan'ny fahitana nandalo ilay izy, fahitana. Dia nitsangana ao amin'ny varavarankely misy anah izany a, ilay fahitana hitako izany a, nitsangana ao amin'ny varavarankely a, dia mijery manokatra ilay varavarankely dia mijery eny ivelany, maizina ny tany, maizina, tsy misy. Angamba eo amin'ny video apetrako io mety mbola misy hoe mahitantsika kintana angamba io a, fa tena hitako tena maizina tanteraka. Dia rehefa izaho izany niala amin'izy, rehefa hitako ilay maizina izany dia nakatoko aingana ilay varavarankely, dia ohatran'ny hoe andeha hivoaka izany ianao a, hijery any ivelany ianao fa hitanao hoe aizina, tsy hitanao ny andehanana, tsy hitanao ny raisina. Dia rehefa avy eo izany aho mipetraka dia mbola ao anatin'ilay fahitana izany, ao anatin'ilay fahitana mitohy ilay nofy a, mipetraka dia izao no teny nataoko hoe anjarantsika androany salamdozy. Izay izany vao teniko, salamdozy, dia taitra aho. Tsy izaho ilay miteny amin'ilay nofy, fa ilay fanahy masina Jesosy no miteny hoe salamdozy vakio. Azo koa izany tiany fanahy masina ho tenena. Dia ilay aizina izay nasehon'ny Tompo a, dia izao rehetra izao, izao tontolo izao, isika ety ambony tany maloto ny tany izay misy antsika, ny olona izay mbola tsy mahalala an'i Jesosy, izay mbola miaina amin'ny fahotana. Izay izany ilay hoe aizina izany no hitanao. Mba jereo fotsiny hoe mivoaka ianao vao mivoaka ny varavarana, dia mahita zavatra maro isan-karazany, ao ny fitafy tsy mendrika, ao ny fiteny maloto, ao ny kolikoly, ao ny fitiavan-tena, ao ny firarana, ao ny fisotroana toaka. Izany rehetra izany dia efa sahalan'ny hoe normal izany. Ilay fiainan'olombelona izany sahalan'ny hoe mandeha, hitanao mandeha miaina eny izany a. Ohatra izao misotro toaka dia normal izay eo amin'ilay olona. Izay izany no tiany fanahy masina tenena hoe maizina ilay tany, maizina. Mifokorongony dia ohatran'ny hoe normal, mandeha mamono olona normal, mandainga normal. Ilay tsy fahamarinana izany, ilay tsy fahamarinana izany dia ohatran'ny hoe heverin'olona hoe mety manao kolikoly. Nefa iny izany ny ambaran'ny Tompo ao amin'ilay nofy fiambarany hoe maizina ny tany. Dia nasainy aho namaky ny salamdozy. Anjarantsika ho androany salamdozy. Ilay anjara tian'ny Tompo ho tenenina amintsika izany dia vakiantsika ny salamo.
faha-12 io, fa manambara tokoa ny zava-misy amin'izao fiainana izao. Amen. Mandeha ohatra ianao mitady asa, asa io tsy tafiditra miasa ianao raha tsisy vola, tsy tafiditra miasa ianao raha tsisy olona fantatrao. Ao ny manao kolikoly, kolikoly tompoko, dia fahotana ao anatrehan'Andriamanitra antsika eny Tompo. Raha ohatra kosa moa ianao hitady asa ka mifonao hanome an'ilay olona hafa izay, fa ao ny manao kolikoly, andao fa ampidiriko amin'io asa io ianao fa manome vola ianao 10 millions, 20 millions, 40 millions, 5 millions, halatra tompoko izany, halatra. Izay ilay tenenin'ny Tompo hoe maizina ny tany, aizina ny ainan'olombelona, ny lainga moa dia fataon'olona hoe mety, azo atao. Ny mandainga amin'ny namana, amin'ny havana, na amin'ny olona fantatrao tsy fantatrao mandainga ianao, dia efa heverinao hoe mety izay zavatra, nefa izay zavatra izay tenenin'ny Tompo hoe faharatsiana, fahamaizinana noho ny tsy fahalalan'ny olona izany dia miaina ao anatin'ny aizina tena hoe mampalahelo. Ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra Salamo 2:12 dia ho fantatsika ny tenin'ny Tompo ambara ao anatin'izany. Fitarainana noho ny tsy fahamarinan'ny maro. Vonjeo Tompo fa efa lany ny tsara fanahy. Davida no nanao an'ity Salamo 2:12 ity, nanoratra azy. Vonjeo Tompo fa efa lany ny tsara fanahy. Izany hoe tsy hita intsony ny olona mandeha araka ny fahamarinana tia ny tenin'Andriamanitra teneny eto. Davida izany nahatsapa hoe tsisy intsony manao ny marina, fa ianao ilay manao marina ianao no ratsy. Dia sahalany hoe mahatsiaro irery izany Davida ka niteny eto hoe vonjeo Tompo fa efa lany ny tsara fanahy. Na ny akaiky ianao manodidina anao, ianao hiteny ny marina dia ianao no lasa fahavalony. Satria nahoana? Satria ilay devoly mihitsy no manajamba ny masom-panan'olombelona. Satria fantatsika fa fahavalon'Andriamanitra izy ka ny tanjonany dia ny tsy hahalalan'ny olona ny marina. Ohatra izao raha miteny ianao tsy azo atao ny misotro toaka, fa iny olona misotro toaka iny raha ataonao an'izao dia hitadiady aminao izy, satria heveriny hoe mety ny zavatra ataony. Dia tohizantsika, eny tsy misy mahatoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona. Tsisy mahatoky intsony, tsisy mahatoky. Atoky ny namana anankiray eritrereto, aka ohatra antsika izao ny namana anankiray. Misy namana anankiray, ohatra raisiko ohatra izany, ohatra izao hoe mitantara izany hoe zao dia aza tantarana amin'iza n'iza, fa avy eo iny namana iny, avy eo izy ataonao izay aza tantarana amin'izay izy indray no mitantara any amin'ny hafa ohatra. Hitantsika amin'izay satria tsisy intsony ny fitokisana, matoa izany ianao miteny hoe ity zavatra ity secret dia dikan'izay secret. Matoa iny tenenao aminao anankiray hoe tsy azo avoaka amin'izay dia efa dikan'izay izany tsy avoaka izay dia tsy avoaka. Kanefa noho ny faharatsiana izay hita amin'ny olombelona dia tsy mifampatoky ny olona, na tsy mifanaja, tsisy intsony ny fifandraisana hoe fifankatiavana, firaisampo, firaisan-tsaina. Izay izany teny Davida teneniny eto, ary mbola manonteny indray hoe samy milaza lainga amin'ny namany hamolotra mandrombo izy. Milaza lainga, hamolotra mandrombo. Eo ilay molotra, io molotra antsika io. Misy olona dia tena mahay miteny amin'io molotrany io,
tena mahavoafitak'olona maro izy amin'ny molotrany. Dia ataonao marina ny zavatra teneniny, nefa lainga izay rehetra teneninao. Izay ilay hoe mandrombo amin'ny molotra mandrombo. Dia ny molotrany ao izany izy miteny dia ataonao hoe marina ny zavatra nefa tsy zavatra marina. Aoka tsika hibebaka raha ao anatin'izany. Ny fo mamoropitaka no hitenenany. Izay feno fitaka avy ao anatin'ny fony mivoaka etỳ amin'ny molotra. Ka na miteny asiana, ino moa fomba fitenitsika anazy, asiana trakany, asisiana le teny A dia ovana, asiana B, asiana C. Efa mandainga tompoko, mamorona lainga ny namanao. Na koa hoe zavatra hitanao hoe tsy mety ataon'ny namanao dia ekenao ihany sady ampiapianao. Efa tsy eken'ny tompo. Izany ilay fahamaizinana hita amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Mila hialantsika, mila hialantsika. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Izay ilay hoe rehefa eny dia eny, tsia dia tsia. Fa rehefa miala mihoatra an'izay tsika dia avy amin'ilay ratsy. Rehefa hoe tsika tsia, tsy mety, dia tsia. Rehefa A dia A, rehefa B dia B. Amen. Fa isika miovaova isika no tsy manao ny marina. Dia tohizako ny teny eto hoe ho levon'ny tompo anie ny molotra mandrombo rehetra sy ny lela miteny avinavina. Teny avinavina manko izany ny molotra mandrombo. Ao rehefa miteny izy ny teny avinavina tsy voatery ilay olona miavinavina ilay miaingitraingitra ireny ihany. Fa ilay teny aloaka ny vavantsika, ny teny aloaka ny molotratsika ilay misy firiariana. Firiariana, fanaratsiana ny hafa, fitsekerana ny hafa. Ireny dia teny avinavina mila hialantsika. Izay ilay tenenin'ny tompo, feno haizina ny tany. Itsika no fahazavana. Raha maizina izao tontolo izao, maizina ny tsy mahalala ny tompo. Itsika koa ve ho ao anatin'izany. Itsika izay zanak'Andriamanitra Kristiana no fahazavana. Ka tsy ho anisan'izany tsika. Mandeha tsika amin'ny namantsika dia ny teny tsisy marina ny zavatra teneny. Na marina ny zavatra tenentsika piatsika, tovatovana tsika, asiantsika haingokaingony. Halleloia. Fahotana sy faharatsiana ao anatrian'ny tompo. Voaka antsika ho matotra ny fomba fitenitsika kalma, marina, tsy ampimpiana. Fa ho levon'ny tompo, indrindra amin'izao vaninandro izao niainantsika izao mila mitandrina antsika fa ho levon'i Jesosy. Itsika no handray ny valinasany. Tsy ao anatin'ny haizina isika fa ao anatin'ny mazava. Dia ny manaraka dia miteny izy hoe izay manao hoe ampahery anay ny lelanay, miandany aminay ny molotra iza no tomponay. Misy mahery mihitsy amin'io fiteny io. Mahery amin'io lelantsika io. Mahay miteny tsika dia mahay mandresy lahatra olona tsika amin'ny fomba fitenitsika nefa tsisy zavatra marina. Eny misy ary indraindray izany zavatra tenenitsika marina anankiray ihany. Rehefa be loatra ny zavatra tenenitsika dia lasa fahotana. Lasa fahotana. Satria rehefa marina ny teny anankiray dia vita. Rehefa tohizana maro iny dia lasa fahotana ho antsika. Halleloia. Dia maro ny teny izy ny lelanay mampahery anay. Misy mahery mihitsy amin'io lelany. Misy olona mahery andelany mihitsy. Tsy vitavita mihitsy. Ny anazy ihany no heno. Ny anazy ihany no marina.
Mila miala amin'izany tsika tompoko, mila miala amin'izany, mila mihaino ny hafa ianao, mila mahay mangina ianao, tsy ny ianao ihany no izy no marina fa mila mihaino koa ianao ny hafa. Misy ny olona miteny dia tsy vitavita, izy ihany manomboka maraina mandrapariva ny andro. Mila mahay mamehy ny lelantsika tsika, tsy voatery ny miteny ny fosafosa laingalainga ihany fa ny teny diso tafahoatra loatra dia efa anisany ihany koa izany mampanota antsika. Anisany ihany koa tsika tsy mahay mamehy ny lelantsika. Na dia marina ny zavatra tenentsika, teneny tsotra, vainga teny anankiray na kely fotsiny dia hatreo. Mila izany tsika mahay mandanjalanja amin'ny fitenitsika. Na dia hoe marina ilay zavatra. Misy ihany koa ny amin'io lela fitenitsika io, lela foana manko molotra tenenin Jesosy eto satria matetika no mandatsaka antsika. Rehefa miteny izy amin'ny lelany io dia izy ihany no te ho heno na no te ho hita, raisiny ny atsimo miavaratra, tsy ny fahaizantsika manao miteny. Tsy tiantsika ho henony ny hafa fa ny antsika ihany. Ry havana, mila antsika izany mila antsika mahay mamehy ny lelantsika, mila antsika izany mandanjalanja ny fitenitsika. Misy ihany koa naino vaovao taria aho, ohatr'izao ny taria aho, izao ny taty, nisy an'izao taty, nenazy ihany ny heno. Mila antsika izany mana-fanetretena satria anisan'ny tsy fanetretena ihany koa ny tsy fahafehezana ny lela. Na dia marina ary ny zavatra teneninao. Amen. Dia fahadimy, noho ny fampahoriana ny hodry sy ny fisintoan'ny malahelo dia hitsangana ao ankehitriny hoy ny Tompo ny vonjeko izay vingavingain'ny sasany. Halleloia, halleloia. Misy ao malahelo mipipitra, misy ao tsy afaka miteny, misy ao vingavingain'ny hafa noho ny fahanginany, noho ny tsy fitenenany. Fa mieritreritra indraindray tsika miteny dia hoe marina ny antsika. Inona mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ianareo hangina fa izaho hiady ho anareo? Ilay fahanginana. Tiany Jesosy hananantsika io fahanginana io tompoko. Tiany Jesosy hiainantsika, manomboka izao tsika hiaina hianatra an'izany, mahay mangina amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no iarovany Tompo antsika. Ka na dia manana ny marina antsika ka ny antsika tsy vitavita, dia efa mamingavinga ny hafa antsika. Na dia misy ny tsy fahamarinan'iny olona iny dia mila mianatra mangina satria tsy ny fitenenantsika no hoe mahamarina antsika. Jesosy no manamarina antsika tsirairay avy. Amen. Ka izay mahatonga ny Tompo izany naneho ilay nofy hoe na tsika ary misy tsika na kristiana tsika mbola ao anatin'ny haizina ka mila miala amin'izany tsika, mila miala amin'izany tsika mba tena handeha amin'ny fahamarinana. Eto ny titiro ambony hoe fitaraina noho ny tsy fahamarinana maro. Izay ilay hoe maro mandeha amin'ny tsy fahamarinana, tsy fahalalana dia ilay tsy fahalalana lasa fandehanana amin'ny tsy fahamarinana. Noho ny tsy fahalalana indraindray dia manao ny tsy fanaontsika. Aoka tsika hianatra, aoka tsika hangataka amin'ny Tompo mba halalantsika ny marina, mba handehanantsika amin'ny fahamarinana. Satria mety ny fitenenantsika be loatra dia lasa fizahozahoana koa izany ao anatrihan'ny Tompo. Mila foana izany tsika manitry tena ambany dia ambany. Mila foana izany tsika
mandanjalanja ny tenantsika. Lanjalanjao foana ny tenanao satria tempolon'ny tompontsika. Sao dia anisany mandeha amin'ny aizina tsika. Lanjalanjantsika ny lelantsika, ny masontsika, ny fontsika. Ireo mila lanjalanjaina. Fa tsy mandeha fotsiny amin'izao. Dia tohizantsika ilay izy ity hoe ny tenin'ny tompo dia teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsoriaka amin'ny tany eny voadio impito. Misy ohabola angamba fantatsika tsara hoe avadika impito ny lela vao miteny. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny eto hoe ny tenin'ny tompo, ny teny teneny eto dia tsika Jesosy. Tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny tompo dia teny madio. Ka raha miteny tsika, raha ny lelantsika hiteny dia mila madio. Mila madio tsika. Mila madio ny fitenitsika satria ny tenin'Andriamanitra dia madio. Aza entina amin'ny fiteniteny foana. Aza entina fotsiny amin'izao fahaizantsika io tenin'Andriamanitra io. Na amin'ny fitenitsika, amin'ny fahaizantsika no itenenantsika. Faoka ny tenin'ny tompo izay teneny eto izay teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsoriaka amin'ny tany eny voadio impito. Eritrereto fotsiny hoe voadio impito. Izany hoe mila diovina tsara, mila eritreretina tsara ny zavatra ho tenenitsika mba tsy hampanotatsika. Satria lasa diso lalana atsika indraindray noho ny fitenitsika be loatra. Ka alohantsika hanao zavatra, alohantsika hiteny, na dia marina ara, mangataha amin'ny tompo, mangatao amin'ny tompo. Eritrereto tsara, dinio tsara, izay ilay hoe voadio impito. Izany hoe mipody, eritreretinao tsara izany. Sao dia ity teny alohan'ny vavako ity hitondra firiariana. Sao dia ity teny teneniko ity hitondra fizaozahoana. Sao dia teny teneniko ity hitondra fanafitohinana. Sao dia teny teneniko ity hitondra fandratrana. Amen. Dia tohizako, ianao tompo no hiaro azy, ianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azon'ity taranaka ity. Raha itsika mandeha araka ny teniny izay voalaza teo izay hoe mandray ilay tenin'ny tompo, tenin'Andriamanitra, iny no ampiharitsika, io no aintsika, io no saintsaintsika, ahafahantsika miteny, ahafahantsika mitondra teny, miresaka amin'ny namantsika. Raha io tenin'Andriamanitra io ampiasaintsika dia izao hoe Jesosy mihitsy hiaro antsika. Jesosy mihitsy hiambina antsika tsy ho tratran'ity taranaka ity tsika, tsy ho tratran'ilay taranaka ao anatin'ny aizina, ilay ao anatin'ny tsy fahamarina. Fa raha tsika tsy miaino amin'ny tompo, raha tsika tsy miaino amin'ny tompo fa ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika aintsika, dia izao hoe ao anatin'ny lasa tafiditra ao anatin'ilay aizina izaho sy ianao. Mampianatra antsika izany Jesosy, mampianatra isanao izany ny tompo, mba tsy ho anisan'ireo tsika fa tsy ny mandainga ihany ny ao anatiny manao kolokolo mangalatra mamono olona ihany, fa na ny fomba fitenitsika raha tsy haintsika mitondra an'io dia lasa tafiditra ao anatin'ny aizina ihany koa tsika. Amen. Fa raha haintsika mitondra an'io tenin'Andriamanitra, tenin'ny tompo io, ilay tenin'Andriamanitra iny ity baiboly ity. Raha io no dinitsika alohantsika miteny, io no ampiasaintsika hoe mety ve ny teny hoteneniko sy ny sisa, mety ve izao zavatra ataoko izao. Raha mandiny tena foana antsika izany, alohan'ny hiteny, alohan'ny hanao zavatra, dia izao hiaro antsika ny tompo satria tsika manontany azy alohan'ny hanao zavatra. Satria tsika miresaka amin'ny alohany, izay ilay hoe impito voadio, izay ilay hoe ny tompo mihitsy mamolavona ny fanahy masina vao izay ianao afaka miteny. Dia miaro antsika ny tompo, miambina antsika Jesosy amin'izay fotoana izay. Halleloia. Dia farany dia miteny izy hoe raha avy izay isandratany tsinitsinina eo amin'ny zanak'olombelona dia mihebohebo ombenimbe ny ratsy fanahy. Izay.
Ny ratsy fanahy dia mieboebo foana. Ka aoka antsika hitandrina, hiambina mba tsy hisy an'izay hieboebo fa ho an'ny raha vao antsika mieboebo amin'ny fiteny, fihetsika, fitondran-tena dia efa hisy an'izay ratsy fanahy sy miaina ao anatin'ny aizina antsika tompoko. Ka manomboka izao tsika mba ho tonga fahazavana antsika, mba hitondra fahazavana antsika manodidina antsika fa tsy ao anatin'ny aizina. Tsy ao anatin'ny aizina intsony tsika. Miala amin'izany tompoko raha ao anatin'izany ianao. Miala amin'izany izao sainao. Ny toetrantsika io afaka miova, afaka hovain'i Jesosy io. Samy manana ny toetrantsika tsika nefa rehefa iaintsika amin'ny Tompo izay ilay hoe voadio, dioviny, entinao eo aminy dia arovan'ny Tompo tsika. Raha ohatra ka tsika tsy mahafehy ny lelantsika satria lela foana no tenenina eto satria io mitondra antsika amin'ny tsy fahamarinana io lela io. Iaintsika amin'i Jesosy, Jesosy manadio ny lelantsika. Diovin'i Jesosy io lelantsika io dia haintsika ny mitondra azy amin'izay fotoana izay. Raha ny fontsika tsy haintsika ny mitondra azy, haintsika amin'i Jesosy dia diovin'i Jesosy io mba ahafahantsika mitondra an'io hamboatra ny fontsika io. Amen. Ka aoka izany tsika tsy ho isan'izay, tsy ho isan'izay ao anatin'ny aizina satria tsika mbola miaina ety ambonin'ny tany. Ny zavatra fantatsika tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia ialatsika fa hanao ny marina tsika dia ny marina hatrany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto an-tranontsika. Halleluia.